Na dia namela takaitra ho an'ny tany amin'ny faritra Atsimonosy izay rivodoza Arona izay dia tsy mbola tsy tapaka loatra eto ny fifamezivezena ao amin'ny lalam-pirenena fahafito indry. Milaza kosa ireo mpitatitra fa mbola manohy ny asany hatrany ho an'ny fiara mampitohy ny Toliara sy Antananarivo. Tsy nampiova ny asa izay ataon'ireo mpitatitra mampitohy Antananarivo sy Toliara ny fandalovan'ny rivodoza Arona tany Atsimonosy. Manohy ny asany avokoa ireo kooperativa ary misy hatrany ny fiara izay manainga ho an'ny Sakara sy Toliara eto amin'ny tompom-pitaterana dia eto amin'ny fasan'ny Karana. Tsy dia misy fiatraikany amin'ny asany raha olona zany mandeha foana tena mampatahotra ny olona foana zany amin'ilay hoe tondradrano amin'ny filazan'ny olona fa tsy hoe tondradrano ny tsy tany fotsy zany tondradrano le rano mahafasika anazy fa tsy dia hoe tondradrano le zany tena marina zavatra azo hoe tondradrano le fa resaka hoe azy ambany fotsiny zany tratran'le rano. Mandeha daholo ihany taxi bus tsisy fivavahana zany Mikasika ny isan'ny mpandeha indray dia milaza ny mpitatitra ireo fa tsy nisy fivavahana firy ihany koa izany. Amin'ny ankapobeny dia mijanona fiara iray isan'andro isaky ny kooperativa ihany no manainga eto Antananarivo makany Toliara. Na dia izany aza nefa dia misy amin'ny mpandeha no ny azan'ny Toliara hijery ny fianakaviany. Telefony zany mafy le oza tany raha simba tafitrano trano hoe vavahany firenena fihainoanay azy simba tompojano zany faritra iva igny zany nakany hoe fankenta araky ny fihainoanay azy amin'ny maritelefony problème zany jirama tsy mandeha tapaky ny photo maromaro zany photo tapaky zao dia nagny zany dia tsy mahazo complication amin'ny intermédiaire fianakaviana tsy misy azo atao fa miantsy vaovao sy miandraiky tsy ny hoe mba hijereny fanjakana hoe gn'olo-tsy aboena amin'ny faritsy igny any zay. Fa enona amin'izay fa natonga hoe andeha dia hitany fa manana programme avao aloha hoe handeha fe anisan'izao koa moa fahitana hoe misy raha fianakaviana misy makitsamba handeha mba hijery hoe ino mahazo lombo agny manahaka an'izao. Arak'izay dia tsy nisy fiantraikany amin'ny asan'ny mpitatitra tamin'ny ankapobeny ity fandalovan'ny rivodoza ity fa dia mizotra ara-dalàna ihany ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara makany Toliara.